Salama daholo a. Elaela tsika zay tsy nihaona efa ho ndao atao hoe tapa-bolana zay angambany. De ny andro isy tsika de hanomboka a. Ny andro isy tsika de hanomboka tompoko. Tsaratsara ny fahasalamana fa reradreraka ihany koa ny filaharan'ny fety. Betsaka loatra ny fety raha zay no tenenina angambany a. Tantely amam-bahona koa nefa ny fiainana. Eny ary fa dia hanomboka tsika. Miondrika eo anatrehan'ny voninahitry sika menatavy a. Voninahitrareo ny mpanomponareo ary faly miarahaba antsika rehetra any an-tokantrano rehetrarehetra any a. Somary mibofobofoka ihany satria marina fa mandeha ny chauffage sy ny karazany a. Fa mangatsika ihany koa nefany naizany tsy zany ka mba tsy hisian'ny fahatongavan'ny fanaviana na azahoana gripa dia aleo mitandrina ihany. Miala tsiny ny amin'ny volombava sy ny karazana satria ny raha ieritreretina zany dia ny alatsinainy mba atao hoe alahady aminay na de hoe miasa ara fa eo mba hangalana repos zany nefany tena tsy afenina fa tsy sarotra ary manahirana ny tsy hiteny amin'ny zavatra misy ny fahoriana mianjady amin'ny namana akaiky, akamo akaiky, rahalahy ary zandry, mpiara-mitolona, mpiara-mianala, tsy voaomaly na androany no hoe sarotra ny angina ka tsy hiteny. Zao mizara roa ny fandaharantsika androany ka ny voalohany a de resaka momba ny faniry ahako zay mpanao gazety ny NBS miara-manonja ary fantatsika fa nodimandry androany zany tovolahy zany. Ifaniry dia tovolahy tena niaina tao anatin'ny politika ary tena hoe voakolokolo sy voataiza tao anatin'izany atao hoe sehatra sy ny tontolon'ny fanaovana politika. Ny tena marina dia faniry dia tany amin'ny menamena na tany amin'ny Haraimatany no niatombohany, tany ny lasitra no nitaizana azy, zany hoe manana tamperamana révolutionnaire ary manana fitiavana fototra tsy mila ady hevitra, zany atao hoe fitiavana tanindrazana sy fitiavana ny mpiray tanindrazana zany. Ifaniry dia tovolahy fatra, manaja sy mpanaja olona, tena manaja
Na dia miresaka ary izy amin'ny fanaovana gazety amin'ny radio, dia amin'ny fiainany ety ivelan'izay seha ohatr'izay dia rehefa misy olana madinidinika, misy zavatra tsy mety, dia miataka moramora izy ary tsy miteny izy. Fa zao foana no ataony: aleoko zoky mangina, aleoko zoky mandefitra, aleoko zoky tsy miteny. Hifaniry tsy mbo karazan'le olona hoe misy zavatra metimety amin'ny fiainany dia miova fitondran-tena izy. Ao ny sasany tsy mandray telefônina, antsoina herinandro, tapa-bolana, tsy mandray telefônina. Faniry tsy mbo ohatr'izany. Faniry tonga de zokinay. Ary anika mahavelom-bolo no miantso an'ny faniry amin'ny telefônina, fa tsy mba tokony tahaka ny sasany hoe andray ve io sa tsy andray, ary tsy afenina fa matezitra ary mahasorena, satria tsy fanajana na inona rang social anao ny hoe misy miantso anao après plusieurs appels de tsy mirapelle. Tadidiko tsara tamin'ny andron'Andriamatoa Ratsiraka Didier, hoy izy, ary io niraisin'ny olona miasa amin'ny secteur pétrolier amin'ny négociation taty aoriana hoe rehefa maneno intelo ny telefônina dia aza mpanenoana intsony ny fanefany fa lasa manao harcèlement, fa mety ho sahirana angamba le olona na mbola miresaka amin'olona izy na tsy afaka mandray anao. Ka tadidiko tsara mihitsy rehefa miantso azy, vao maneno voalohany na faharoa ny telefônina, fahatelo farafahatarany tonga de raisiny. Ary rehefa tsy zay dia dans la journée, même tard le soir, sinon très tôt le matin, comme il dit, oui, vous avez bien vos yeux dans leur trou pour dire oui, vous êtes bien, réveillez-vous. Rehefa teriny amin'ny efatra maraindray ianao, cet illustre président rappelle. Tahiry koa dia nanana an'izay teotr'izay. Rehefa tsy voaraina ianao amin'ny telefônina ka mamerina miantso anao izy de tonga de ny fialan-tsiny aloha nataony voalohany, mialan-tsiny fa noho izao no tsy nandraisako anao. Fa ahoana inona ny vaovao, ahoana ny fandehany, ohatran'izao. Zany hoe c'est quelqu'un de très poli, agréable, humble. Manaja olona tena hoe averiko foana zay. Qualité rare. Zany tsy miteny hoe olo-masina na sain izy, fa au moins zay zavatra tena marqué anahy mihitsy satria hitako maro ny malagasy tsy manana an'izay toetr'izay amin'ny fifandraisana amin'ny maro. Ndraisiko le ohatra hoe filoham-pirenena teo satria raha misy olona tena occupé de ny filoham-pirenena, fa rehefa tsy hainao mandamina ny programanao
na mety tsy hajainao le olona, na mety sous-estimenao, dia tsy miantso ianao ary tsy mamaly. Na inona fiovana teo amin'ny fiainana faniry, de nametraka foana izy fanajana olona, ary ianao koa avy hatrany tonga de mametraka amin'ny fanajana azy, na de hoe efa ela amam-polo taonany ary izy no fantatra ny aran'ntolona. Zavatra tokony ho fantatrareo de zao: maro aminareo reo no mbola tsy niainga akory, fa mbola mety nampiasa biberon nefa tao anatin'ny fitolomana nitolona izany faniry zany. Resaka tamina namana akaiky teo ary za aloha zany tsy afeniko fa voadona aho. Za manokana de mahatsiaro voadona aho ary tsy afeniko fa malahelo aho. Ny antony de zao: tena akaiky ahako i faniry. Maro ny zavatra nifampizarainay na ny traika na ny efa. Ny hani-masaka fotsiny angamba tsy mbola mifampizary zay satria samy lavitra. Kanefa indraindray aho mandefa ihany hoe antananareo mirevy de manaova an'zao e, manaova henomby ritra, de manaova ravitoto, de manaova voanjobory sy henomby e, de asio tilapia koa rangahy trondro a, tonga de hanina fetin'ny sakafo an-drano. Fa ny indro kely ao anatin'izay zavatra zay de zao ary zay no resahako tam'le namana akaiky teo hoe ny tena problema hoa de zao: masiaka loatra ny tontolon'ny politika any Madagasikara. Ary ny tontolon'ny politika any Madagasikara dia mahavita mamono ary mahavita mamosavy. Raha enoky le zavatra miseho zany, misy miteny hoe zao ny tenin'ny zandry Razarapiera, de misy mamoaka ny sary, za tsy miteny hoe zao na hoe inona na inona, misy mamoaka ny sary, de misy miteny hoe tsy mety hanao autopsie ny vadiny. De mampatsiahy anahy zavatra maromaro zany zavatra zany satria effectivement vao aingana, vao tsy ela akory maty ny, ary ny fomba mitovy tamin'ny Ramanambitana ny ralahiny, tsy amperinandro akory zay. Raha nisy de nisy heritaona sy tapany zay ny nahafatesan'ny Papa Solo, tamy circonstance hafahafa koa, de hitondrainy ny zandry faniry. Hafahafa manahirana anao aho satria ary eo no tena mahavoadona aho satria zao tsy mbo afaka akory aho nisy fotoana tam'ny fahavelomany nirehare hoe zany ny zandrinay, mpitolona mahafatra-po, satria am'tony sehatra tony zany, misehatra fangalana renseignement. Izy aloha de tena tsy afeniko fa talenta, ary tena mana-talenta zay mety tsy fantatrareo, zay miresaka fa mana-talenta izy am'resaka investigation zany. Ary ny investigation ataony zandry dia ampanarahany poroforoana rehefa mankaty amiko, rehefa alefanay aty. Ary anisan'ny spesialiten'ny zandry io resaka tafika io sy ny zandary. Mazava hoazy moa fa tsy azony pibliena
tsy azony avoaka de zay mirahalahy zany no miara-miasa am'zany. Tsy afaka akory satria raha tamin'ny andron'ireny TGV sy Mapara sy Rapolay sy ry Vatomanga ireny de hoe Ravanama amin'ny Fleury Rakotomalala de amboary. Nisy zany e, nisy zany. Raha vao hoe misy fandraisana kely amiko fotsiny de efa zahody. Ce qui fait zany maromaro reo mpiara-miasa, tanora, olon-dehibe, vehivavy, lehilahy, any an-tanindrazana any no maso sy sofina ho an'itony fandaharana itony. Ary zay no mamafy an'ity fandaharana ity satria zao maromaro ny réseau tafapetraka am'zany nefa indrisy tsy afaka akory ianao mandoka na mirehare hoe nanana an'zany zandry faniry zany tena nanao ary tena nanao ankizy-po. Ianao indray mimenatra hoe faniry a, aza midepasy ianao fa alefako ny vola. Aza mandany vola ianao fa aleo alefako ny vola, miantso ny ekipa hoe mila cotisation, mila coticota de alefa. Tsy laza aminareo hoe inona ny opération. Tamin'ny andron'izany atao hoe anongana. Sy anala ny Rapolay eo amin'ny fitondrana. Vao tamin'ny volana septambra zany na volana oktobra. Ary eo no tiako nitenenana anareo am'izao fotoana izao taty aoriana hoe ry zalahy, tany ny hazo fa sarotra ny mila. Tany ny hazo fa sarotra ny mila. Ho anareo zay mieritreritra hoe tena hoe efa vita sy milamina ny tanàna, tena aza adinonareo nanao sondage aho, nanao pétition manko e. De sao tsara mihitsy ny tenin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina. Ahoana ny pétition anao? Tsy nahatratra 1300 akory. Nefa ianao hanongana ny Andry Rajoelina nitetika ao. De verifié tokoa le pétition ano, azo angambany izy zay 1400. Fa zao teneniko anareo, raha tsy niteny hoe 1400 reo no nanongana Andry Rajoelina. Zavatra teneniko anareo. Rehefa tonga amin'ny fotoana hoe mibolisatra ianao mioratra am-pozana de mibolisatra ianao. Na olona 100 ary manao pétition. Ka eo mihitsy nisariako amin'izay rehetrarehetra hoe raha mieritreritra menakavy hoe jereo tsara ny sondage alefako e. Sy ny zavatra ataoko e. Any anatin'ireny sondage ireny ny tsefatsefany any mbola misy olona foana miteny hoe aha, Rapolay no milay e. Za tsy miteny hoe non négligeable, plutôt epsilon aloha le izy. Fa isika zany tsy mahatsapa hoe mafy anie zany nanala tena ratsy ny tolona zany e. Fa raha hoe voaingana anao 2 taona 3 taona ianao 4 taona no tonga tao anatin'ny tolona de mieritreritra ianao hoe facile. Misy am'ireo olona atao ao anatin'ny fitondrana ireny niaraka tamin'ny Rajoelina tany amin'ny taona 2009 sy ny 10 sy ny 11 12 hatramin'ny 13 e. Misy zany. Tsy ny tolona tena hoe voanengy ny revo de tena hoe tolona tsy mety ty zavatra ty. Zany hoe raha tena tsy ny tolona ianao zany tena hoe tena nifofotra ianao, nandany vola aman-karena, tsy tsapanao tsara zany hoe ahoana zany nanalana ny Rajoelina zany. Io no mahatonga an'le
tazomy ny azo, tany ny azo fa sarotra amin'ny mila. De efa any am-podiana mandra le zany zay. Vao mba miteny le zoky hoe akamako iny, ary zandriko iny. Tena natokisany iny. Na vola ohatrinona na vola ohatrinona na nefa tonga tany am-pelatany na mifaniry ka nanaovana mission na opération tsisy tomika na hoe nisy niodina. Ary izy ara tsy mba mangataka akory hoe ahoana ny ahy amin'io ry zoky. Za koa ne miasa be amin'io. Misy anankiray zay tsy mety manao mission mihitsy raha tsy miteny izy hoe ahoana ny ahy amin'io. Fa nisy tsy nanao an'izany. Fa ianao no mitsara teny hoe zandra, nisy andefan'izao eo iny any zandriny. Vita ny arabaky teny ary tsisy tomika ny vola na ny zavatra mpanaovina azy fa matoa misy problema de mety hiantra aman'aina le zavatra zay dia miambotra ny fanafody. Zay zany faniry zay. Tena akaiky n'ity fandaharana ity izy ary tena anisan'ny pilier. Anisan'ny tena hoe tena mpamehy renseignement fiable. Mamangy ny fahoriana amin'ny ireo mpiara-mitolona aminy eo amin'ny team. Ary tsy afenina koa fa tao anatin'ny tsy manaiky lembenana ny faniry. Ny lahatra ny hoe Clémence sy Fidèle Clémence sy Baba ary Lily no mitondra ny ino ty izy bidon jaune. Fa tamin'ny andro hoe za zao malala fa tena mety vomafy mihitsy Baba. Tena mety tsy haiko zay manjo am' Baba any fa tena akaiky am' Baba koa iny. Tamin'ny fotoana hoe osamborona Baba. Tamin'ny fotoana hoe menacé Baba menacé izy Telda. Tsy niala teo mihitsy faniry ary nanampy. Zao ne teneniko anareo. Tsy ny olona rehetra mitabataba miteny hoe zay no nahavita an'io na izato no nahavita an'io na Zareo no nahavita an-Drajelina. Fa misy olona tsy ampoizinareo ohatran'ireny. Anahirana ny laza hoe zao ny opération natao, zao ny mission natao. Manahirana zany, manahirana ny laza zany. Fa za ry mety lasa saina hoe aza hitako ka ny tantaran'ny zandry de nireglen'ny olona zandry. Hitako ka ny tantaran'ny zandry de nireglen'ny olona zandry. Mikohatra nareo e. Fa zao moa isaoran'Andriamanitra manomboka tafavoaka ary isaorana ny fitondram-panjakana ihany koa. Fa jereo ambonimbony akaikikaiky
ihany koa momba ny berija ireny fa tena nitolo reny. Zay manko le teneniko hoe nareo vao tonga omaly aza mieritreritra nareo hoe nareo nanao an'io. Nisy efa nanakotrakotrana. Nanototra nandritra ny fotoana maro zay tsy fantatrareo akory hoe inona ny vitany tony. Jereo ny momba ny berija Andray Batofoloha. Mihaino toerana sahaza azy izy. Fa tena nanao iny tovolahy. Tena nitolo ary tena navita izy. Misy ratirape kely aho satria tsy andrasana maty le havana zay vao zay tantaraiko tam'le namako teo. Fe tena diso aho a. Maty izy vao hiteny aho hoe tena zao izy, zao izy. Migataka amin'ny fitondram-panjakana mba hameo ny décoration. Mendrika azy izy. Eny fa na de mihoatra ambony ary. Omeo izy ireo tompoko. Décoré faniry. Raha ilazako nareo momba ny berija nataon'ny berija de zao. Jereo tsara tany amin'ny taona 2016 tany. Fenoana soratra Madagasikara. Juska hatramin'ny Fianarantsoa ka hatramin'ny Majanga. Ka hatramin'ny Tamatave ka hatramin'ny Tananarivo. Le Sambory Ravatomanga. Miala ny andro rahatsilona. Ny doranay nasiana nandoro ny mpianatra sy zay volontera nandoro an'ireny akanjo na fitafy loranjy reny de tsy mila antonontsony. Tsy mbola mendrika ny berija io toerana any Amboeny io e. Tsy mbola mendrika azy io. Zany hoe io de zay menao aloha. Nidoro an'ireny fitafy TGV reny. Andro rajolo reny de nitsaka tsara ohatran'ireny tanira reny. Berija ny chef de projet tam'izany. Tiako tenenina aminareo hoe tsy latsa-danja am'izany ny vita sy zavatra niarahana tamin'ny faniry. Zany zavatra zany tsy azonao itabatabaina amin'ny atsy na amin'ny arona ohatran'izao satria mahamono olona. Tsy fantatra akory zay mety ho fieritseritrin'le olona aveo. Satria aveo tsy avaty aloha ny nisian'ny fity. Asa enim-bolana après vao sambotry berija. De n'izy nihinana tany iny. 3 taona manintsy angambany na 4 taona. Tiako tenenina aminareo hoe tsy de fiteny am'ty fandaharana ty ny hoe reto olon-dreto akaiky ahy. Akaiky an'ity fandaharana ty. Ary miasa akaiky mba halavo rary sy ahatonga an'tony fandaharana tony mba enjana koa zany ka mendrika ho an'ny zandry mihitsy nanaovana fandaharana manokana ohatran'izao hoe misaotra faniry, misaotra faniry, misaotra. Mamanga fahoriana ihany koa amin'ny vady aman-janany. Ary tsy hoe lavitra dia hipetraka fa tsy maintsy misy fihetsika ho ataonay avy aty. Izany vady zany ary tsy maintsy andalo amin'ny olona atokisana ny ampanaovana an'izany. Ary
miandry ny fandaharana fotsiny hoe am'izao na am'izao. Ka dia Andriamanitra anie mitondra ny teny fiononana ho an'ny Tim, ho azy telo Menada ihany koa, Clémence, Lily ary Baba satria tena akaiky reo. Tena akaiky reo. Ary matoa am'teny an'izany misy antony, misy antony be dia be. Ka de zay ny amin'iny a. Ny fandehan'ny raharaham-panjakana am'zao fotoana zao dia nisafidy nangina nandritry ny 10 andro maninitra na tapa-bolana akory ara satria sao sanatria miteniteny foana aho ka mamoaka zavatra tsy tokony mbola avoaka. Tam'izany andro a de niteny anareo hoe ho raisiko manokana ampanetretena ny resaka reconnaissance internationale arak'izay mba kely vitako ao anatin'izany. Tamin'iny herinandro iny tsika rehefa nisy ny délégation nanarefa tany Madagasikara avy aty, de nitohy tamy zavatra tam'ty herinandro ty, tamin'iny herinandro lasa iny, maromaro ny zavatra niseho taty, ny fionana, ny fifampiresahana, ary ampanetretena no lazaiko hoe anisany tena hoe tompony andraikitra tam'izany tsika. Ny mpisy loko moa tsy maintsy misy foana, tsy maintsy misy foana ny teny hoe zay no nanao an'io sy ny karazany, tsy mampaninona zany meo azy ny folera fa ny anarako moa efa fleury raha teo, mbola rakoto malalaka koa, donc tsy mila fleur intsony raha izay no atao ilana. Fa maromaro ny fionana stratégique taty Frantsa, ary ny zavatra anankiray azoko lazaina aminareo, azoko lazaina amitsika de zao: Mariany ary nisy fotoana ahako miaraka amina délégation présidentielle, premier ministériel, na tenenin'Andriamatoa Ratsiraka hoe miaraka amin'ny ministra zao ianao. Fa maro ny zavatra hitako am'izany atao hoe service protocolaire, fanajana ny arifenitra. Fa raha ohatra teo aloha teo zany hoe 7/10 ny prestation azon'ny rehetrarehetra mitambatra, sahako miteny aminareo manokana fa raha fomba fifandraisana taty, Andriamatoa Christine Razanamaso dia natratra tany amin'ny atao hoe 9/10. Allez savoir, et demander, posez-vous des questions, fa inona ny tena zavatra misongadina tao, inona ny zavatra natao tao ka tsy natao tamin'ny afatra am'izay fa natao. Tsy azonao eritreretiny. Misy ny sollicitation ary mbola ho avy
ny fionana maromaro ho some hatrany amin'ny bekitana zany na hatrany amin'ny toerana zay tokony andehanana any Afrika. Raha misy olona mieritreritra hoe olana ny resaka imposition apetraky ny SADC de ho diso tanteraka izy. Ary raha ohatra mikiry biby mafy loha koa ny SADC de tavela isolé seul izy satria na ny Rosianina ary les grands pays de l'Europe souhaitent et souhaitent travailler avec Madagascar et soutiennent la refondation, la voie que suit Madagascar actuellement. Tena sollicité be le firenena. Etsika mila mitandrina ihany koa aloha na zany na tsy zany satria raha tsy mahay mametraka tsara ny stratégie hoe qu'est-ce que nous voulons exactement et où est-ce qu'on va, avec qui et comment, de mety ho very tsika ary mety ho very amin'ny katesizy raha tsy mitandrina. Aza miandray zany hiteny hoe mety ny ataon'ny filoham-pirenena na tsy mety amin'ny choix diplomatique. Aza miandray hiteny an'izany fa tsara ny mampifaninana, tena tsara ny isian'ny faninanana. Io ny seule condition hoe tena bénéficiaire am'le fifaninanana tokoa le firenena sy ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy ary zavatra maharitra no resahana fa tsy zavatra mandalo. Aza adino misy teny vahiny hoe tout ce qui brille n'est pas forcément or. Tout ce qui brille n'est pas forcément or. Marina ny zavatra nitranga taty ary tsy afianiko fa mahavelom-bolo ary tonga saina mihitsy ary aho hoe fa ahoana. Tohizatsika ny asantsika amin'izany zavatra any tsy afaky ny petraka fotsiny am'izao fa tohizana satria raha raha-pirenena no resahana za zany mba hampita kely aho. Hampita kely aho satria ty zavatra ty zany tena mi-frappé anahy. Nareo ao amin'ny fampianarana ara-diplomatika, averiko. Nareo ao amin'ny fampianarana ara-diplomatika dia ampianaro ny mpianatra ahay manavaka ny hoe ohatran'izao ny fomba fitafy rehefa mifionana au niveau. Ianareo amin'ny fampianarana diplomatika tena mba miangavy an-tanandroa fa tena tsy afeniko fa niondrika rehefa nahita amin'ny mason'le diplomaty anankiray tany amina diplomaty malagasy hoe diplomaty izy tena niondrika variana le rangahy hoe fa ahoana e. Il faudra bien que vous appreniez
à nos futurs diplomates de bien se tenir à table. C'est-à-dire de bien se tenir à table. Hoe zavatra ohatran'izao tsy azo atao eo ambony latabatra. Fihetsika ohatran'izao tsy azo atao eo ambony latabatra. Ary rehefa miresaka ao anatin'ny resaka zany atao hoe diplomatie de haut niveau, de ny chef de délégation ihany no miresaka sy miteny, sauf ianao autorisé na nangatahana hiteny. Ary indrindra moa fa iny ianao manao impair tahaka ny hoe parler pour ne rien dire na miresaka zavatra qui n'a rien à voir, sinon futilement inutile. Fa te hanao promotion, te hisongadina fotsiny de miteny. Hitako satria tsy voaio any nahita an'izay. Tena tsy voaio any nahita an'izay satria tena andao nareo meko exemple anankiray. Nga Pierre Older dia anisan'ny diplomaty ambony. Raha resaka diplomatie malagasy no tenenina. Fa miala tsiny aho. Miala tsiny mihitsy aho. Fa tsisy fantatry Pierre Older ny atao hoe diplomatie. Tena mamenatra zany a. Mamenatra amin'ny tena zany fa tena tsisy fantany zany atao hoe diplomatie. Lors d'une rencontre solennelle de haut niveau, en rôle, dans des endroits guindés, de type ministériel. Miaravangy Pierre Older, akanjo clair, sarika maso, ny costard. Adiny mihitsy le sobriété. Ny cravaty, sarika maso, menamena. Adiny mihitsy le sobriété. Tokony bleu foncé, na bleu nuit, na mainty mihitsy ary. Costard bleu nuit. Fa tsy le hoe bleu roi, le bleu la mode reny. Na gris foncé. Kiraro mainty. Ba mainty. Mbola iny izy kiraro marron. Andrianandrianatra. Un diplomate, il doit rester sobre. Comme les financiers. Un diplomate, il sait bien se tenir à table. Il est respectueux. Il parle peu, mais quand il parle, c'est des choses importantes et pertinentes. Tsy tenen'le anankiray zay fa zay moa efa ambassadeur mihitsy. Raha tiana zao de fantana izy no teneniko. On fait pas du bruit quand on mange à table. Tsam-tsam. Kosoka vilia amin'ny mofo. Manao kôkany. Miondrika ao anaty vilia. Tena mba miangavy anareo mpampianatra diplomatie malagasy. Ampianarina ankizy.
am'zany zavatra zany fa tena mahamenatra. Tena mahamenatra marina mafy e, tena fampijery azy eky le diplômaty ary tena tonga de mezy samy kaopy zay mirahalahy zany, zay moa mifankalala rahateo. Fa io vilia io madio, tena gaga aho hoe tena tsy fôtin'le tovolahy ty le izy, fa le formation no tsy ampy, ary le formation no diso. Natao fotsiny zay azahoana diplôma, de rehefa manana diplôma de afaka manindro hoe za rehefa mahay miteny frantsay kely, na teny anglisy kely, de afaka manindro hoe za diplômaty. Efa diplômaty 24 heures. Miezan'ny olona fotsiny amy sehatra avo. C'est pour ça je ne cesse pas de dire, à un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. D'autres qualités seront requises. Anananao ve zay? Rehefa tsy anananao zay de aza mitonatona hiakatra any amin'ny haut niveau, satria anao tsy ho tafa mihitsy ho omezan'ny olona fotsiny eo. Niveau ministériel international d'un grand pays no resahana eto. Zatran'zany atao hoe salon, zatran'zany atao hoe snobisme, zatran'zany atao hoe rigueur. Marina fa tsy nataony izy tany am-pianarana, fa au moins manao introspectivité hoe inona no tsy mety amiko, inona no tsy ampy amiko. Satria le chef de délégation no afa baraka avy eo, le firenena no afa baraka avy eo, nefa ianao miseho milay be hoe tena za no tena tompony. Eto ara ho aho jereko zany, kay vao teo am'le fandraisana an'ity zavatra, tonga de mezan'ny olona fotsiny. Torania hoaho le olo. Fampizarako zany satria anatry ny an'ny ho avy ampitaiko aminareo ino ty izy teo, mpampianatra am'reny atao école de diplomatie reny, hoy e zao sy karaha. Mba ampianarina eky izy tsy fanao zany andeha zavatra solennel zany de costard matroka de ino kiraro marron. Ny fekibo tsy maintsy mba assorti amin'ny kiraro. Tokony misy rigueur apetraka ohatran'zany amitsika malagasy. Ny vehivavy moa de tsy fantatro intsony fa de efa fotoana rendez-vous ministériel mbola ino le poketra be. Ohatran'ny andeha hiatsena, portefeuille kely fotsiny de fa izy. Efa rendez-vous ministériel. Tsy mety, tsy mety, tsy mety. Anisan'ny mampagaga ny vazaha, ny klasy sy ny ino ty izy teo humilité, fanetretena, disponibilité, klasy sy ny fanetretena, disponibilité, ary ny pertinence ny zavatra ataon'ny ramatoa Kristina Razanamahasoa.
ny energie entiny, ny intelligensa entiny eo anatin'ny zavatra teneniny ary iainana. Ary ka anika ianao moa zany nanao anton'le atao hoe body language, resaka tony gestuelle tony, langage gestuelle. Le ministre en face tsy mijoro manao, tsy mijoro mahitsy ohatrohatrao fa manao an'zao mihitsy. Ary raha matoa ministra koa moa de tsy de moramora zay de ampiakariny tsikelikely, de rehefa tonga eo am'le frappe tena enjana de teny mafimafy am'izay izy. Ianao zany mahita ao anatin'le fihaonana au niveau avy eo tena mahita anao hoe mahay diplomatie ty madamo ty, mahay izy. Ary isaorana anazy satria tsy nitsanga menatra ny firenena malagasy ao anatin'izany. Tsy mivilivily mihitsy izy miteny hoe souveraineté, tsy mivilivily. Atao hoe souveraineté. Avelao ny firenenay iaina am'izay. Aza teriterena intsony zay am'safidinay. Avelao zay ifandray amin'ny rehetrarehetra. Ah, les gens ils étaient impressionnés, hein. La verve, la niaque, le côté direct, la courtoisie. Elle était brève mais perspicace. Zay ny amin'ny androany fa de tsy mety le mandoka olona lavabe ihany koa fa zay ny zavatra nitranga. Ny dinamika entin'izay no jerentsika manaraka, arahantsika eo fa tokony ho fiera zany ty fandaharana ty fa anisan'ny acteur principal ao anatin'izany zavatra rehetra zany tsika. Mba mahavita zavatra kely tena faran'izay kely tsika ho an'ny firenentsika io, ny maneja be mbola ho avy mametraka ny veloma sy ny mandram-peona ho antsika menakavy. Misaotra anareo nanaraka, maromaro tsika androany, apartao manaova partage ny fandaharantsika tompoko. Samboritanin'Andriamanitra Daholo.